mpiasan'ny LNTPB tsy nandray ny asany mitaka ny fialan'ny mpitatana. Marc Ravalomanana izy ihany no mendrika ho filoham-pirenena. Andry Rajoelina tsy mikatsaka afa-tsy ny sezany hoy pasteur Edouard Tsarame. Alatsinainy va Novambra taona 2024 fankafalinina sy ampitiavana indray tompo lasy sy tompoko vavy no iarabakanao no sady itsidia koa ny tokantranonao amin'ity ariva ity tonga sondrainao atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitra ny MBS ka manasanao ampanajano sy ampitiavana ny tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Isataratsika avetrany ary ny fiarahana amin'ity ariva ity ny tokona tsy nandray ny asany nanomboka androany ny piasa eo anivon'ny LNTPB na ny laboratoire national des travaux publics et bâtiments etsy alarby takin'ireo piasa ny analana tsy misy fepetra ireo mpitantana eo anivon'ity orinasa mpanjakana ity mitatitra amintsika ny antsipria zay avetrany ary ny namana mpanao gazety Andomeratina sy Mateo Presi. Tsy mandeha milony ary mikrosofana tanteraka ny orinasa LNTPB na ny laboratoire national des travaux publics et bâtiments etsy alarby amin'izao fotoana izao. Manjaka ny fanaparam-pahefana tsy araky ny maha orinasa mpanjakana azy no everiny mpitantana itondrany izany fa orinasa ny tenany manokana. Tsy voahaja ny fifanarahana iombonana mangony fotsiny ny tsy fijerena ny sosialy ny mpiasa sy ny tsindry azo lena mahazo izay tsy mitovy hevitra raha ny fanazavana ireo mpiasa. Feno ny kapokanay aka tsy maintsy nirosona ny fitokonana ho iatrany ny fanazavana. Matsapa ny mpiasa rehetra fa minjera makany amin'ny fahasombana sy favoazana ny orinasa. Anisan'ny anankiray ny fetrika mpitatana ny famadihana ny société anonyme. Marihana nefa fa ny LNTPB de société rattachée amin'ny ministère ny travaux publics. Zany hoe société mpanjakana zany. Misy ny fanaovana fampiakarana prix ohatra anatin'ny resaka concurrent de tena mampiakatra arak'izay tsy izy zareo mba tsy hisiny client anatina ny LNTPB. Ny toetra ratsy zay efa tsy miafina ntsony amin'ny mpiasa aseho an'ny mpampiasa anisan'izany ny fanaovana ato zay indrindra ireo zay tsy mitovy hevitra. Ny tena zava-dehibe koa de misy ny tsy fanarahan-dalàna efa hatramin'izay ataontsika hoe depuis 2003 angambany satria misy ny fifanarahambe iombonana zany hoe convention collective izy hatramin'izay ka hatramin'izao de mbola tsisy nahatsapy zay mpiasa hoe manaraka an'io tondro-zotra io ny mpampiasa anay ato amin'ny LNTPB. Dikany tsy miaina amin'ny tsy fanarahan-dalàna zay ato de miaina amin'ny fampitorana sy ny raha matahora de ny mpiasa moa zany voagejana zay zavatra zay de tsisy afaka amin'ny teny. An'io zay de tapa-kevitra fa hitaky amin'izay fahalalanay sy fanagiazana anay tsy fanarahan-dalàna natao taminay nandritran'izay taona maro zay. Efa nisy ny fifampiresana tamin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny manoloana ity tranga ity saingy ny fampiarana sy ny fandraisana andraikitra manoloan'izany no tsy nisy hoy ny teo anivon'ny syndicat Fisemare. Dia mivoy hatrany zany zay amin'izany hoe fampiresana zany hoe famahana olana zany fampiresana nisy fa le fandraisana andraikitra zany tsy nisy. Raha itentsika amin'ire zavatra maro sy teny mpiasa teo misy ny hoe tsy fampiarana convention collective zany ange rafitra tsara indrindra zany hoe tsaratsara kokoa noho ny code de travail efa mifanarahana le izy efa homologué ny fitsarana maninona tsy ampiarina fahitanay zany aradrariny aradalàna le fitokona zay tao ampiasa satria tsy nisitraka an'izany hoe convention collective zany de mahagaga amin'izy ity efa nisy ny fampahafantarana ny ministère efa nisy ny fampiresana vao tonga amin'izao grève zao efa nisy ny fanomezana valo amby efapolo ora fa le fandraisana andraikitra zany taraiky zany hoe zany tsy maintsy efa tonga amin'ny grève ihany ve zay vao isy ny fandraisana andraikitra aiza ho aiza le dialogue aiza ho aiza dialogue social amin'izany fotoana zany de zay Fisemare zany mivoy an'izay na ho an'ny mpampiasa io na ho an'ny fanjakana io satria zay ny asanay hoe jerevo aza velo tonga amin'izao fitokonana zao mpiasa zay vao andray andraikitra atsika satria ny tsy fiasana ataontsika hoe tapakandro fotsiny ange efa miteraka fatiantoko ny orinasa anankiray araka izany
mitaky tsy misy atakandro ny fialan'ireo mpitampana ny mpiasa manome valombe-fapolora izy ireo andraisana fepetra manoloana ity tranga ity ka tsy verina andray ny asany raha tsy misy ny valy mahafapo fantatra fa arampitsy no isiny fionany eo amin'ny sindika sy ny mpitampana eo anivon'ny orinasa ka andrasana ny toy ny raraha vaovao ny trangam-piarahamonina indray sady mitombo isa ny herisetra ranofo miatra amin'ny zazavavy amin'izao fotoana izao ary fantatra matetika dia ireo akaiky azy ihany no fantatra fa manao izany fomba mamoetra izany tsy moramora nefa ny vokatra izany fa eo ny fiatraikany ara-patana fahagoavana amin'izany kosa ny ara-tsaina avitra Ravalijaona Mateo Princy telo farafahakeliny ao anatin'ny iray andro ireo olona tonga mitoroka ny herisetra ranofo nahazo azy etsy amin'ny centre Vonjy Filatanana ifitoerana mandray an-tanana ireo olona hiara-ny herisetra manomboka eo amin'ny iray volana hatramin'ny 420 taona ny salataona hiaran'izany raha atao amin'ity ifitoerana ity misy eo amin'ny endriny maro no herisetra ary ny tena mateti-pitranga tatoato dia olona ao anatin'ny fianakaviana ihany no mahavandoza tatoato tena morongatra mihitsy ny herisetra eny anivon'ny fianakaviana tena fianakaviana ohatra hoe ny akoatra ny ray sy ny ray kely ao koa ny ray tapo ny tatatoa ny tatabe reny ny cousin reny zany tena hoe mila mitandriny sika manomboka izao dia tsy manaiky tsony aza sondrina hoe fihavanana dia iny ianao dia mampandroso izao olona rehetrarehetra izao an-tranonao. Ny assistance sociale no mikarakara feno ny ankizy amin'ny fitazana ara-tsaina tsy mitovy daholo nefa ny fiatraikan'izany fa maro ny fisehony ka mahasarotra ny fitsaboana raha ny fanazavana atrany arakaraka ohatra hoe ilay olona ohatra tonga ao aminao izy ataonao zay atao zay hitenenany raha ohatra ilay sasaka tsy miteny dia miezaka ianao stimulena tsikelikely izy zany mba hamoaka n'le mavesatra be any anatiny any satria mila avoaka le douleur le zavatra créer douleur zay vao ahafahanao manampy anazy mba ho tafariny izy anao ny médiation familiale sy thérapie familiale raha ohatra ka misy satria ohatra hoe olona akaiky no nanao an'le fanolanana dia amin'izay fotoan'izay zany mandamina ny fiarahamonina anatiny ao anatin'le fianakaviana mety hoe lasa pirafo ohatra an'ireny misy izany satria ohatra hoe ny dadany nanao an'le fanolanana na lasa pirafo le reny zany satria dadakely nanao an'le izy misy koa hoe famille proche nanao an'le izy dia lasa tsy lasa le reny ohatra mitongilana makany na le ray mitongilana makany dia anjarany ao anatin'ny prise en charge psychosociale no mampafantatra an'le ray aman-dreny zay zany hoe sady mampafantatra anazy koa hoe inona no adidiny andraiky ny amin'ny maha olo-pirenena anazy mampafantatra an'le lafiny ara-lalàna zany mamerina anazy indray hoe mampafantatra an'le parent koa hoe inona no andraikiny tahotra amin'ny mety sy ny fandrahonana enatra eo mason'ny fiarahamonina ireo matetika no sakana mahatonga ny olona iray hiara-ny herisetra tsy samitoroka voageza anatin'ny resaka fihavanana ny olona ka lasa alamindamina ny fotsiny ny raharaha fihetsika izay tsy azo ekena velively ho hiatran'ny fanazavana toesaitsika gasy le hoe insiste hoe anao système d'arrangement andao atao raha-pihavanana le izy dia nefany ao anatin'ny tontolo fiarovana zaza dia tsy manan-kery mihitsy hoe anao raha-pihavanana dia ato zany tena tsy manaiky ny arrangement miampy anaty dia zay nampina zay olona rehetra miantsehatra ao anatin'izay zany dia tsy manaiky an'le système d'arrangement dia niezahana mihitsy zay hoe tsy atao manjaka atao anatin'ny centre Vonjy le izy efa ho dimy taona izao no nijoroany centre Vonjy mandray an-tanana ny herisetra ranofo miatra amin'ny olona rehetra tsy hanavana na ankizy io na vavy na lahy fikambanana mpiara-miombonantoka mahazo no miara-misalamy ny ady atao amin'ny herisetra tsy vitan'olo tokana irery fa mila mandray andraikitra sy miara-mentana ny rehetra manoloanjany vaovao ny trangam-piarahamonina izay hatrany dia nanao etsika fanairana tena milatsa lapan'ny fitsarana anosy androany ireo fianakaviany valimbavaka ilay tovolahy kely na iny fianakaviany onovonoiny tamin'ny fomba feno abibiana tena amin'ny abany ivato ando miaratiana sy Mateo Princy hatrany efa bola raty aorina mbola mikatso eny anivon'ny sampana misahana ny eloka bevavany gendarmerie ny famitorana momba ny fahafatesany valimbavaka tovolahy 12 taona aiahina ho novonoiny miaramila teny amin'ny bany ivato ny fahen'ny volana jona 2024 lasa teo hatreto tsy mbola mandeha ny raharam-pitsarana
noho tsy fisiany fahazondalana manentsika ireo miaramila voatontonona tamin'n'ity raray ity raha nambarany fianakaviany ilay tovolahy iray nyjorovavolombelona nahita sy niara-ny herisetra niaraka tamin'ny valombavaka ihany koa voapanga ho namely vaovao tsy marina ka antony nampisatra ny raharara ny fanazavana le misy zay le zaza niara-ny vonona taminazy ny everiny zareo hoe nandeha mitsoka tsy nitsoka araka ny fitenenany zareo le zaza fa natorany teny tambary le zaza anankiray niaraka tamin'ny valombavaka zay efa tsy natsiaro tena ka nitany olona dia nateriny tamin'ny fianakaviana izy zaza iny amin'izay nitsangana vavolombelona ny tantarany zavanisy sy niaretan'izy valombavaka tao dia ny tantarany zavanisy hoe dorany zareo tamin'ny courant zahay dia lomany tamin'ny rano zahay dia nisorany lokidy zahay izany tompoko ny zavatra niaretan'ity zaza 12 taona ty sy le zaza anankiray nitsangana vavolombelona io avy eo amin'izay zaza nitsangana vavolombelona iny lazainy zareo efa manao diffamation publique olo le zaza le nitsangana vavolombelona niara-ny vonona tamin'ny valombavaka ty dia hoe manao diffamation publique iny tsy hitako tompo diffamation publique nataony zaza iny fa ny tantarany zavanisy sy niatra tamin'ny zareo tao amin'ny camp izy dia iny dia dia nitorindray izy zaza iny dia niandra nitoyany indray zay hoe nitoriana le zaza dia niandra n'indray hoe mijanona aloha ny dossier anareo fa nitorimbany indray le zaza vavolombelona iny dia niandra zay hatramin'izao nisy fikambanana nanantona ny fianakaviana nangataka ny sy ny raram-pihavanana manoloana ity tranga ity nandeha mihitsy ny resaka fahomena vola 12 tapitry ariary izy ireo nanday izany ny fianakaviana ary nanamafy fa raharaha miakatra no ilaina zay ozy izy association vonina hanampy anareo dia amin'inona ara ho azany dia teo izy hoe io izy izy tsalova eo izy izy raharaha fampihavanana ozy izy zany tsaratsara kokoa hitsorana anazy aloha izy atao raharaha fampihavanana le izy fa io ne ozy izy ny dossier anareo io izy raha hiakatra io izy izy tsy hiakatra mihitsy ny dossier anareo fa non classé ozy ny dossier anareo io zay aloha dia efa fandrahonana voalohany anay hoe dossier anay non classé dia avy eo kokoa ny teny izy hoe nanona prise 80 millions FMG ozy izy nomena dia 80 millions FMG io tsy nentina indray zay hoe tsy mila raharaha fampihavanana fa ny anay ny tadiavinay raharaha miakatra satria ny havanay ny zandrinay ny ho vonona ho faty sady fananina vonona nampijaliany dia ahoana moa ny havanako amin'ny olona mpamono loatra izany zay hoe tsy mila raharaha fampihavanana zay fa raharaha miakatra ny tadiavinay dia zay zany ozy izy zay zany fanapa-kevitrynareo fianakaviana zay tsy mila raharaha fampihavanana zay dia ireo olona na iahina voarory tao anatin'le namonina ozy izy afaka affectevany satria maro moa condition tadiaviny tao anatin'le raharaha fampihavanana ny teny izy tao retiré ozy izy ny plaintenao dia avy eo anao manao fanambarana manahaka an'izy nataonareo fanambarana izy le malaza be iny zany dia manao fanambarana indray zany zay hoe tsy miara-mila mibaniny namono ny havanay dia ireo nahina namono ozy izy affectevany dia somary niakatrakatra ihany moa za satria ny zandrinay ve fa vonona ho faty dia mbola mpandengana indray zao hoe tsy miara-mila mibaniny namono ny havanay nefa efa hita zao hoe vonona le zaza dia mbola mpandengana hoe tsy zareo ny namono anazy tsy mety aminay zany misy androany ny etsika famairana nataon'izy ireo dia tsy alohan'ny lapan'ny fitsarana nosy mitaky ny amoana tsy misy fepetra ny autorisation de poursuite ho an'ireo miaramila aiahina ho tomponantoka tamin'ny famonoana ny valombavaka takina ho izy ireo ny voan'ny marina anatiny ity raharay ity io amin'izay lafa mavaoan'ny trangam-piarahamonina izay hatrany dia mpivaritra 10 etsy amin'ny tsena nosiala no mitaraina amin'ny atsonjay ataony ben'ny tanàna azy ireo afikatsahana ny tombontsoa manokana no antony andravany ben'ny tanàna ny tsena raha ny fanazavana nataony solotena ny mpivaritra tamin'ity androany ity onjalaraina raha navimanana sy andry rakoto malala efa tamin'ny taona 3 no mivaritra teny amin'ny tsena nosiala ireo mpivaritra hoe solomben'ny tanàna amin'ny trano fivarotana ireo manana taratasy ara-dalàna sy mandohetra ara-dalàna izy ireo saingy izao anaovamben'ny tanàna antsojay amin'ny fandravana tsena izao efa nanomboka ny volana jona no kasain'ity ben'ny tanàna ity arodana ny tsena nosiala ary tsy nisy mihitsy mifampiresahana teo aminy sy mpivarotra mahakasika izao fandrodanana tsena izao amboletra no atao ben'ny tanàna ka mangataka ny tompony andraikitra mba hijery akaiky momba ity fandrodanana tsena ity ny solotena mpivarotra amin'ny alakamisy ho avy izao no irosa amin'ny fandrodanana tsena amin'ny ben'ny tanàna raha ny vaovao aray taratasy tahaka an'izao no zavatra nomen'andriamatoa ben'ny tanàna zany hoe karazana ohatrany hoe tracta ihany satria tsy feno mataratasy indrindra taratasy mpanjakana le izy ary tena zavatra mampalahelo anay mponina eo amin'ny toeran'io dia inga ben'ny tanàna zany dia tsy mana chance d'écoute mihitsy tsy vonona ifampidinika amin'ireo mponin'ireo ary
nisy fotoana ary izy a dia mampiantso ny mponina antsokosoko izay marinay a fa olona tsy tena concerné akory amin'ity zavatra ity fa dia olona angonongonona fotsiny a dia ampanaovina sonia antsokosoko any amin'ny commune. Ampitomboisa ireo olona tsy anasa amin'ny firosoana amin'ny fandrodanana ny tsenany nosialy ary efa mijaly ny olona amin'izao ka tsy tokony alana amin'ny toeram-pivarotany. Mpivarotra manodidina 510 mivoaka azy ity fandrodanana tsena ity. Manara-dalàna satria vao nanomboka ny fanorenana tamin'ny 2003 dia efa misy alalana nomeny ny ben'ny tanana tamin'izany fotoana andro zany a nahafahana nanorina ny trano. Mandoa patanty ara-dalàna zay a, mandoa etra-trano ary mandoa etra-tany. Hatreto aloha araka fahafantarana azy mety tombontsoa ambadika fahafantarana azy satria raha dinihana ny mpitondra dia ny vahoaka no nametaka azy amin'ny toerany. Noho izany raha mahay ny mpitondra tsy ny vahoaka tokony jerena aloha sombotsoa amin'ny vahoaka kanefa tsy izay ny zavatra mitranga fa mifanohitra amin'izay. Iroso amin'ny fitokoana na hanoerana izao fandrodanana tsena izao ny mpivarotra eny amin'ny tsenany nosiala ny alarobia ho avy izao mba hanarina ny tompony andraikitra isa-tsokajiny ijery izao antso izay mahazo azy ireo ataony ben'ny tanàna izao. Eo amin'ny vaovao tapatapany indray dia tapaka ny tetezana ambinandrano ambositra noho ny fandehanan'ny fiara vaventy iray mavesatra loatra teo amboniny efa tratra ary ny aiky ilay mpamily fa noho ny surpoids na ny lanja mihoatra nentin'ilay fiara vaventy no niteraka ny fatapahany tetezana ary ny aiky ihany koa ny anamboatra ny tetezana simba ao anatin'ny fotoana fohy ihany koa ny tenany. Nisy ny fifanarahana teo anivon'ny commune sy ny tompon'ilay fiara vaventy nanapaka tetezana. Anisany miantoka ny fitanterana ny vokatra sy ny fivezivezen'ny vahoaka any amin'ny faritra Moromanimo ity tetezana tapaka ity. Ny vaovaon'ny tsipoka nety be indray dia ny bata fandresena resolo tena Madagasikara niatrika ny fiadiana izay tompon-dakany Afrika taranja tsipoka nety be natao tany Burkina Faso. Norombahan'izy ireo ny amboara rehefa nandresy ny ekipa Tchad tamin'ny 17 ny ekipa malagasy. Ankoatr'izay tena azo tapakila entina miatrika ny fiadiana ny amboara eran-tany iny izay atao any Espagne ny 12 hatramin'ny 20 Novambra ho avy ihany koa ireto teratany malagasy ireto. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena indray no antsika manohy ny fiarahana amin'ity ariva ity. Niverina sokatra nanomboka androany mantsy ny sistany Etats-Unis ka ireo olona vita vaksiny miady amin'ny Covid-19 irery ihany no afaka miditra any an-toerana na amin'ny alalan'ny fitaterana anabakabaka izany na amin'ny alalan'ny fitaterana antanety. Onjalalana raha manana sy tahirinena. C'est un grand jour après 20 mois de restrictions particulièrement mal vécues en Europe ou chez les voisins mexicains et canadiens. Roapolo volana tao aorian'ny fidiny sistany niverina sokatra nanomboka androany indray ny sistan'ny États-Unis ireo olona nahavita vaksiny miady amin'ny Covid-19 sy ireo izay vao marina fa tsy mitondra ny valana aretina coronavirus ihany aloha no afaka miditra any an-toerana. Mbola mivalo amin'ny 900,000 ny olona any États-Unis ihany hatreto no efa nahavita vaksiny miaro amin'ny Covid-19 fa anisan'ny fepetra takina amin'izao fisokafan'ny sistany izao ny tsy maintsy anaova mpandeha test 3 andro mialoha farafahakeliny. Olona maro no efa niandry izao fisokafan'ny sistany izao ary anisan'izany ireo frantsay enina lasirae tsy taraiky tany an-toerana. Filaharam-be ihany koa ny hita tany amin'ireo toerana fandraisana fiara fitaterana any amin'ny sistamy manasaraka ny États-Unis sy Canada ary koa États-Unis sy Meksika. Raha tsy ahivina efa tamin'ny volana martsa 2024 no nambaran'ny filoha Amerikanina teo aloha Donald Trump ny fidin'ny sistany any États-Unis ary izao tsy nisokatra izao raha tsy 20 volana ty aoriana indray. Ny lafim-baovao politika tanteraka no arahintsika manomboka eto. Nanatanteraka fivoriana mahakasika ny hamerenana ny filoha Marc Ravalomanana eo amin'ny fitondrana a Madagasikara amin'ny taona 2024 tany Lamotte Beuvron ny Pombazy any Frantsa ny sabotsy 9 Novambra lasa teo. Mitatitra ny antsipirika ny mikasika izay onjalalana Ravalomanana sy tahirinena. Ny filoha Marc Ravalomanana ihany hatreto no hita fa nampandroso a Madagasikara tamin'ireo mpitondra ny fandimby-teto. Maro ny olona mahatsiaro sahirana nanomboka ny taona 2024 no makaty no mangataka ny iverenan'ny filoha Marc Ravalomanana eo amin'ny fitondrana. Tsy ny malagasy eto an-tanindrazana ihany fa na ireo monina ny ivelany azy dia samy mangataka izay fiverenan'ny filoha Marc Ravalomanana amin'ny fitondrana izay. Resy lahatra tamin'ny zava-bitany sy ny fampandrosoana nataony tamin'izy teo amin'ny fitondrana ireo Pombazy ireo. Antony hanohanan'izy ireo filoha Marc Ravalomanana iverenany indray eo amin'ny fitondrana amin'ny taona 2024. Ya voalohany indrindra aloha dia zahay izao dia anisan'ny hoe tanora ny aina tany Madagasikara
zany tamin'ny andron'ny président Ravalomanana. Hitanay fa tena mbola tsy nisy fandrosoana ohatrany tamin'ny président Ravalomanana satria zay nafantatra tsara ny tamin'ny andron'ny Ratsiraka zay tena niaina tao anatin'ny fijaliana zay anisany tena hoe nangiry firy taminay izy reny dia président Ravalomanana ihany zany ny tena hoe nampiova azo lazaina hoe izy mihitsy no nampiakatra avoavo kokoa ny zavatra niainanay tany Madagasikara dia zany mahatonga anay hoe tsy ala aminazy ary vonona foana anohana anazy karaha misy fiatsoana momba ny président Ravalomanana dia tsy maintsy tonga izahay. Tena manohana tanteraka ny président Ravalomanana raha ny tenako manokana ny fianakaviana iray manontolo ary afaka mandefa hafatra kely ho anazy hoe zahay président ao arinanao foana ary tsy mamelanao irery izahay ary indrindra miandry anao izahay miandry anao Madagasikara. Aza aloha dia hatramin'izay dia tsy tamina toko mihitsy ahako fa tena makatohan'ny Flora Valomanana amin'ny mahaolona pragmatika azy mahafantatra ny hoe aiza ny lalana moana Madagasikara, resaka fambolena, resaka fiompiana tsy olona mihitsy ny tompontsika miasa sy le targeta sy le fisainan'le olona no arahana fa tsy le olona hoe olona persona. Mba ahafana manatanteraka izany dia miantso ny firaisan-kina sy ny fiarah-miasa amin'ny sampomba ny Filomarika Ravalomanana ireto mpanohana azy any la Frantsa ireto. Isaraka izany ny fananganana vovonana iraisan'ireo rehetra mpanohana azy. Fa nisan'ny tapaka nandritra ny fivoriana nataon'ireo mpomba ny Filomarika Ravalomanana tany Frantsa ihany koa ny tokony anafoanana ny seny amin'izao izay rafitra natao amboletra ny fametrahana ireo mpikambana mandrafitra izany onja lalaina Ranavimanana sy Tahiriniana hatrany. Ankoatra ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrinana teo aloha, Jean-Éric Rakotarso izay neky fa tsy lany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2024 i Andry Rajoelina. Nilaza amin'ny fisian'ny Alabato tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2024 ihany koa i Hery Rakotomanana, filohan'ny Vaomera tena misahana ny fifidianana na ny Sony. Ny ireo antondreo dia takindreo mpomba ny Filomarika Ravalomanana monina ny Frantsa ny anafoanana sy ny anovana ny rafitra Sony sy ny fomba nanendrena sy ny fidianana ireo mpikambana ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana na ny HCC. Tsy akena ihany koa izy ireo araka ny tatra navokany ny isiany fifidianana amin'ny taona 2024 raha tsy miroso amin'ny fanatanterahana ireo fepetra voalaza ireo ny mpitondra. Ankoatr'izay nanambara ihany koa izy ireo fa tsy mendrika ny antsoina filoham-pirenena i Andry Rajoelina satria Alabato ny nalany azy. Miantso ny mpomba ny ara-dalàna rehetra anambatra ny hery sy hijoro amin'ny fahamarinana araka izany ireto mpomba ny Filomarika Ravalomanana any Frantsa ireto. Resaka taminay androany ny filoha-lefitry ny RMDM momba ny fitantanana ny firenena eto Madagasikara. Fantatra afa tsy misaina afa-tsy ny fifikira-pahefana ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ka tsy miraharaha intsony ny sosialim-bahoaka. Ny antsiprian'izay avetrany ary eo amin'ny sary sirindra tsara ny toky Ramarla. Liam-pahefana loatra ary voaporofo zany tamin'ny fanonganam-panjakana nataon'ny filoham-pirenena ankehitriny tamin'ny taona 2024 ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Tsy norara iny ny fiainam-bahoaka izay nitotongana mandrakandroany noho fanonganam-panjakana izay nataony io ihany. Ankehitriny dia mitady ny fomba rehetra indray ny mpitondra ifikirana eo amin'ny sezany raha tsy ilaza afa-tsy ny kajikajy politikany momba ny Seny io. Ny antony ilaina an'ilay fifidianana aloha ny tokony ho tsapany rehetra hoe inona ny antony ilana fifidianana, hoe ametraka mpitondra ve ny ilana an'ilay fifidianana sa hoentina anarenana an'ilay firenena. Zay ny tokony tsapany tsirairay san'izay. Raha ohatra ka hametraka mpitondra fotsiny tsika dia ilaitsika io Seny io amin'izao endriny izao. Fa raha hoe mieritreritritsika hanarina firenena dia tsisy ilatsika ny Seny amin'izao endriny izao hanaovantsika fifidianana satria mila harenina ny firenetsika satria latsaka ankaterena tanteraka ny firenetsika. Na ny ACC teo aloha na ny Seny teo aloha samy namoaka ny zavatra tsy nety tao anatin'ilay fikarakarana ilay fifidianana teto. Dikan'izay vokatran'izay fikarakarana ilay fifidianana tsy nety izay mihitsoka ilay firenetsika ankehitriny. Ka izao firenena efa tena
tapidalakalia zao ve mbola iroso mankaizatsika handeha mankaizatsika any amin'ny farany indrindratsika dia -0 ny taux de croissance ananatsika aisa zao ny afaran'ity firenentsika ty raha iroso sy andeha amin'izao fotoana zao tsika ko ankehitriny dia teneninay mazava sy mahitsy mila renina aloha le firenena zao. Arak'izany dia mila mahay makalesona amin'izao zava-misy izao ny vahoaka malagasy raha ny fanazavana hatrany. Izao mpitondra fanjakana hitatsika izao ny olona fatatsika fa mandrava fahefana foana ny asany na tamin'ny 2009 izy nisy filoham-pirenena tao dia nandrava fahefana izy 2018 teo izy fatatsika nampiasa mandrava fahefana foana izy tsy maintsy manao zay andravany fahefana fa tsy mieritreritra hoe ahoana ny anarenana an'ilay firenena ka zay no tenenitsika hoe itenenantsika amin'ilay vahoaka malagasy mila arenina aloha ilay firenentsika fa latsaka katerena amin'izao fotoana izao fa raha ireto eritreretintsika hanarina firenena tsy olona mieritreritra firenena ireo fa olona mieritreritra handrava fahefana fotsiny. Etsakilan'izay dia ny vahoaka malagasy mihitsy no mila tonga saina sy mitadidy tsara izao fantrana lalina eto Madagasikara mandritra ny fotoam-pitondrany Andry Rajoelina izao mba tsy ho roboka amin'ny fampanantenana pokaty indray amin'ny fotoanan'ny fampelezan-kevitra. Famiteraka resabe sy fanehoan-kevitra maro isan-karazany eto Madagasikara mandrak'androany ny firafitry ny seny vaovao androany dia laza irivra kotovao fa tokony imasona ihany koa ny fijerena ny olana ny doublon tamin'ny fifidianana rehetra ny fandimby farany teo iny na tsy prianzary eo amin'ny sary ny tokira marla. Tsy misy tsy vakivava amin'ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana amin'ny kajikajo maloto isan-karazany tamin'ny nanendrena ireo mpikambana vaovao andrafitra ny seny izay efa fantatra ny naran'ireo. Etsakilan'izay dia efa manomboka mampiakapeo amin'ny trangio ny mpanao politika maro indrindra ny mpanohitra. Tantomasina ohatra ny filohan'ny RMDM dia namoaka fanambarana ny amin'ny tokony isiny lobarandasy malona izao kajikajo politika maloto miseho eto amin'ny firenena izao. Toy izany akoa ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM dia mitaky ny siny fifampidiniana. Mikorotana ny olona satria betsaka ny varomangatsika ary voalaza ny tompon'andraikitra tokony ny tompon'andraikitra voalohany amin'izany dia milaza fa tena misy tsy mety mandritra fotoana izay dia ho averina fotsiny amin'izao ve dia hiafina ambadika ny hoe io no ara-dalàna nefa fantatra mizatra tsy mety izany takin'ny mpanohitra zany amin'izao fotoana izao hoe andao io miaraka jerena io alamina ny fanjakana napa-kevitra foana fa raha ohatra ny fanjakana ikiribiby sady tsy manao fanadihadiana tamin'ny zavatra vita noenoen'io fotsiny izao dia ohatra mitarika amin'ny firenentsika zany ho any amin'ny korotana ilay izy dia izany eny ny takin'ny mpanoratra amin'izao fotoana izao satria marina hoe raha ny lalàna zao zany dia ireo firafitra ilay izy fa fantatra fa misy tsy mety eo averina mandeha zay zany ny takina dia takina mihitsy ary miantso ny mpiantsehatra rehetrarehetra na ny fiarahamonina na ny mpanao politika na mpitondra fanjakana mba hiaraka dinika an'izany mba hoson'ny firenentsika. Ankoatr'izay ihany koa dia mialohany andraisan'ny mpikambana vaovao andrafitra ny seny dia tokony isy ny fanadihadiana mikasika ireo trangana alabato tamin'ny fifidianana tamin'ny 24 sy 24. Za aloha za dia miteny mihitsy ndao takiny na isy fanadihadiana io za koa zany mianisan'ny voadihadiana aoko za tompon'andraikitra tamin'ireny dia mitaky mihitsy amin'izao fotoana izao hoe andao aloha adihadiana io ataony ankety dia zay tratra ao dia tratra ao mba ho tombontsoan'ny firenena. Saika mirona amin'ny fanahinany sy ny korotana aorian'ny fifidianana avokoa ny fanahoan-kevitry ny maro momba n'ity endriky ny seny vaovao ity. Rovolana aty aoriana tsy mbola manana minisitry ny arenan-kibon'ny tany isika eto Madagasikara. Mbola ny praiministra lehibe ny gouvernemanta hatrany hatreto no mitana vonjimaiky ity ministera stratégique ity. Fanadihadiana avetrana eo amin'ny sary Sindra tsara ny tokira marla. Ny 13 Aogositra lasa teo nitendrena ho ministra mpisolo toerana vonjimaiky hitantana ny ministera ny arenan-kibon'ny tany Itsay Christian sady mitana ny andraikitry ny praiministra no sady ministry ny arenan-kibon'ny tany araka izany ity farany. Tafiditra anatin'ny ministera stratégique nefa ity ministera goavana ity kanefa tsy mbola rarahiny ny mpitondra fanjakana izay tena hitana ny toeran'ny ministry ny arenan-kibon'ny tany ity. Tao anatin'izay fotoana izay dia maro ireo arenan-kibon'ny tany nivoaka ka tokony hodiniana farak'izay aingana izay tantana anti-ministera stratégique ity hoy irivra kotovao. Tsy mahomby zany indrindra fa hita ny zavatra manahirana be amin'io trafika be da be tratra iran'ny tapitanety io lasa atao le praiministra dia vao maika ataon'ny olona ataoko hoe metariny olona mihitsy mila tsy ny fitenena fa vao maika mitombo be ny trafika indrindra tsy mandeha koa zany ny fiarikarena ilaina vahaolana maritra angana sady maritra zany fa tsy
atao petapeta toko fotsiny akory tsy mety zany magaga ny tsy mampiraika ny mpitondra fanjakana anendry izay ministra tompo-toerana ho iatrany ny fanazavana fanjakana angatsy ny omana ny fanjakana dia tsy manan'olona eny raha tsy tady afa-tsy ny olona miraitsy fomakomba aminy ao aloha izy dia mety ho sarotra ihany satria ny olona efa mieritreritra hoe tony majinijinika ao ambanimbany ao sy ny sisa no tratra fa ny lehibe to mandeha foana ka dia mety mieritreritra ny olona raha tsaivina dia noho ny raharaha brisy randrena solo izay nitendrena ho ministry ny arena kibony tany ny 12 aogositra lasa teo ka nametra pelana ny 12 aogositra no antony fahabangan'ny toera ministry ny arena kibony tany fary novambra sika androany mbola itsai Christian Adrany no mitantana vonjimaika an'ity ministera stratégique ity fahoresana ao anatin'ny fandarana dinika rehefa avy eo ny mahakasika ny tontolon'ny fanjifana eto Madagasikara ary ihany koa ny fiakaran'ny vidim-pianana izay tena mampikaikaika ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao fanazavana raisitsika ohatra ny vary izay foto-tsakafo malagasy efa nisy ny sozikevitra nomenay ho amin'ny tompona ndraikitra rehetrarehetra iteny anankiroa fotsiny afa miisa anankienina moa le izy anisan'izany ohatra ny tena zava-dehibe mba ahafahana mampidina ny vidim-bary dia ny fanampiana ny taonja tsisy tsy miteny an'izany na ny zareo manam-pahaizana amin'ny lafiny ekonomika na ry zareo taonsa mihitsy azy ampio taonsa io ray zay faharoa manaraka an'izay ny fanjakanany afaka ihany koa hoe izy mihitsy no mandray an-tanana ny vary eto Madagasikara tsara mpitsaivina 90 isan-jato mahery ny vahoaka malagasy mity mihinana mividy ny vary malagasy zany toy ny hoe mandalalondro diista ny makalioka zay ny zavatra hita amin'izao fotoana zao miakatra meko ohatra ianao ny zavatra hita maso itsika hitatsika mpanjify zany ohatra ny vary makalioka zao tena niakatra be lasa tafiakatra any amin'ny 500 ny kilao nefa aza dinitsika fa teo anivo ny tompona ndraikitra tao ministera mivarotra maromarina kokoa rehefa nilaza hoe oferana ny vidin'ilay vary ho 300 eo zany tsika dia efa mahita hoe tsy tanteraka izay fampanantenana zay afataka ny mazatra ny mikasika ny raharam-pirenena ny fifidianana sy ny tontolon'ny sosialim-bahoaka ny vohitra tao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity fitiany namana mpanao gazety Jessica Miray sy Andro Rakoto Marala aminao atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ety ary ny momba izay ny tanàny sain'ny olom-pirenena tao anatin'ny herinandro maromaro izay ny mikasika ny fanomanana ny fifidianana isan'izany ny fandrafetana ny mpikambana ao anatin'ny komisiona mahaleotena misahana ny fifidianana na ny seni raha araka ny lalàna tokoa dia tapitra ny 20 oktobra teo ny fiapitao-piasany birao teo aloha izay nanomboka ny asa hatramin'ny oktobra 2012 miisa 7 ny birao mandrafitra ny seni izay misy tondrony flo avy amin'ny parlementaire ny fitsarana avo ny lavitry ny mpisolo vava sy mpanao gazety ny solotena avy amin'ny fiarahamonim-pirenena anisan'ny teraka resabesady ny kasika azy ity no ny fahitana ny loko entiny parlementaire ohatra sy ny fitsarana avo ary ny lavitry ny mpanao gazety miroso makany amin'ny fahalemena izao fiasiky ny fanjakana izao matony mpitondra miroso amin'izany endrika jadona tsikelikely zany amin'izao fotoana zao ary efa tena miahitra eto Madagasikara zany dia manambary zay ny fahalemena lay fanjakana anankiray zay aloha zany tsara ny manamarika an'izay hoe raha vao mpitondra no miroso amin'ny resaka jadona dia efa makany ny fahalemena izy zay hitatsika ny zavatra misy atao amin'ny firenentsika malagasy amin'izao fotoana zao fa hiazaka zany ty fitondrany ty avokoa ny fanangejana ny amin'ny lafi ny fanehoan-kevitra rehetra eny fa na dia ny televisionna sy ny radio MBS sarany zao dia fatatsika tsara fa tsy mandeha amin'ny alalan'ny canal 7 moa zany ny télé amin'izao fotoana zao zany hoe endrika anankiray zay ataony ty fitondrany ty mba tsy ahazahoany vahoaka malagasy vaovao amin'ny endrika maro lafy fa rehefa ny mpanohatra dia davana zay fomba angejana azy hitatsika ihany koa moa zany ny fiazakazahan'ny fitondrana amin'izao fotoana zao mifehy an'ireo sehatra mikirakira ny fifidianana rehetrarehetra
anisan'ny voaresaka tato anatin'ny fandarana miara manonja ihany koa ny mikasika ny olona mpampianatra firamina izay miandra ny fandraisana azy ireo mpiasa-panjakana BDB ireo olona zay nampanantenaina zany raha ny zavatra eny hoe ho voaray rehefa mafen'ny fepetra zany a dia ho voaray amin'izany mpampianatra firamina zany voaray amin'ny mpiasa-panjakana zany zavatra nisy nefa namana faniry dia mifanohatra amin'izay satria raha teto amin'ny district navakatra amin'ny manokana dia tsy nisy na iray ary voaray tamin'izany atao hoe voaray ho mpiasa-panjakana zany reo mpampianatra firamina reo a na dia nafen'ny fepetra ary rehefa natao moa mifanadiadiana sy ny fanontaniana rehetrarehetra teleniviny atao hoe tompona andraikitra vatana momba an'izany rehetrarehetra zany dia somary mampime ainy le valy teny satria hoe tamin'ny andro ny fitondrana teo aloha HVM BDB ireo atao hoe mpampianatra voaray tety amin'ny district navakatrano dia amin'ity zany a tsy ho raisina mihitsy zavatra mampalahelo ary mampime raha zay ny azo ilazana azy satria tsy ny fotoana nitondran'ny HVM ane no fantatry ny olona fa ny fotoana hitondran'izao fanjakana zao ary tsy zavatra vitan'ny HVM no andrandrain'ny olona fa ny zavatra vitan'izao fanjakana zao ka zany rehetrarehetra zany mametram-panontaniana satria ho ana manokana apetrako foana hoe tsy fanakianana fatany no atao eto na hoe fanoherana fatany fa rehefa misy zavatra tsy mety na tsy rariny a dia tsy maintsy mijoro anao misolo tena vahoaka satria na reny mpampianatra reny aka dia atao hoe solon'ny tena vava no resahana androany any kimony mikasika ny tontolo iainana dia ny fandraisan'ny Madagasikara anjara amin'ny COP andiany vahiny amin'ny 20 tany Glasgow Écosse ny lafiny sosialy sy ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny dia ny fanadadiana ina koa ary tompoko lahy sy tompoko vavy netoko manakatona ny fotoanan'ny famparalam-bavao tamin'ity androan'ity hisoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aza tonoana afatakany mazatra dia ny fandarana global news avy hatrany no arainao aorin'izao famparalam-bavao izao aorin'izay kosa no anarainao ny fandarana dinika aorin'izay rehetra zay dia ny horonan-tsary indray miseho atoditry ny MPS anao no arainao izay mitondra lohateny hoe princesse théorie ny sampana famparalam-bavao kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa aminao ho amin'ny rahampitso indray tompoko lahy sy tompoko vavy veloma tompoko